famaizana mahery vaika. Nosoratany Benjamin na Fensora herinanjary velo Benjamin. Novelominy Antsaravaka sy Ony Miajanirina ary Anjarliva miaraka amin'ny Rakoto sy Sinez. Nandray feo sy nana tontosa? Tovy razana mamonjy. Fa ahoana moa tianao ty rivany any tsy mianatra foana? Everinao fa moramora ve ny mitady vola anaovana Nikolasinao sy ny kojakoja mandritra ny fotoam-pianaranao e? Ianao nge no antaniko rivany ahy. Za nefa fa manao ny haiko tsy ho zavatra mihitsy amin'ny asa ataoko mba ahafahanao mianatra nefa ianao to manao atsambina be zany amerina nalabaka ne ianao hoe mba mieritreritra ve anao ty sa inona mihitsy ny ao anatin'ny lohanao rivany Ka zangy ery tata matotsy tonga ny ampianarana dia manao korany ivelany fa tsy hoe mandendeha akory. Angamo moramora zany hoe analabaka zany aminao ka. Eny fantatro zany. Tsy mety amin'ny sekoly ianaranao ne zany mbola misy ora-dalàna tokony hovonjena ny ampianarana. Sady zany fanaovana kory zany ne rivany ivelany fotoana ianarana fa tsy hoe ao anatin'ny fianarana ataonao andavanandro kosa taraiky be zany ry tata. Efa indroa amin'izao ne zany ho analabaka dia mbola tsy ho afaka indray ve dia tsy ho afa-baraka io? Ny taona mandroso raha teo. Za azy efa indroa koa nanala BBC taloha vao afaka. Na farafaratsiny tokony nanao candidat libre ianao raha nietreritra an'izao fa tsy mety zao rivany sao dia tsy manao korokosa ary no ataonao mana rivany afa mandro programanao zao. Iza koa veriny eny dia amitaka ny tenako fanadinana ne io Ka tsy mandahan'izany ange zay fa mba ianao tsara aloha ny fanazavana. Tato ato zay dia intelo isan-kerinandro ianao no manao koro. Sady zay efa mila ondray andro tontolo dia hany foana. Mba lazao amiko kely hoe rivany hoe otrina ny vola lohanao any isan'andro. Dia aiza ianao no mahita vola naovana an'izany? Hitanao tsara angamba fa somary sahirana tsika amin'ny fitadiavana. Ka ny namako ozy neny mandoa vola amin'izany Ka iza le namanao? Mba sy efa makaty kely fa mila miresaka any Efa fantatra indray mandreny zanankizy zany koa ve fa hoe miantoka anao ny zanany? Zao no izy rivany ento any amin'ilay toerana fanaovanao koro fa mba te hiona amin'izany papanao koro anareo zany. Fa maninona koa nefa raha tsy mila vaninareo zavatra efa milamina zany ka mbola korontanareo andray. Preraka tsy lasa fa sao dia taraka zao no izy ranoro manara maso an'iny ianao manomboka zao. Rehefa tsy manao koro zany iny fa mifanadala amin'ny lehilahy fotsiny dia janony tsy anatra avy hatrany fa tena manderaka fotsiny za koa ne mba nieritreritra an'izany aleo mihitsy ny tena jerena zay ataony any fa sao dia hibabikitra any vao zava-dozaka. Zay aloha fa andeha monjy asa kely dia reto aloha ny karama tamin'ity volany ity dia mba halamino tsara ny fiainanareo fa misy asa ataoko zay ny tsirabe any dia tsy miverina eto raha tsy afaka efatrandro ano any. Dia mba homano kely raha matoa azafady ny ataoko fa amin'ny roa oratolakanjo eo ny ano anainga. Mandiana ary ataoko vonona daholo izay ilainao. Misaotra fa zao aza mitsitsy mihitsy ianao amin'ny fitezana ny vany fa sao dia taiza safy kely tsy fidiny eto Eny re ary mandiana fa sao dia taro ianao. Eny Kravo koa nami ny fanaty adiana tampoka nataony tata sy neny iny ka. Inona reny tetika manaraka Za nefa efa tsy mifantoka tsony amin'ilay fianarana fa lasa te ahita mibarisy foana. Tratra aloha iny ny koro elanao an-trano. Dia ahoana? Inona indray no hevitra? Aleo rangahy aloha andeha hianatra ny ampianarana na ary tsara homana ny zavatra atao Aiza moa ilay taratasy sandoka ny lasaiko fa nataoko tany amin'ny dokotera teo. Eto ka vao petrapetraka indray ianao Andry Matotalehany io tsy mahalala ny vany tsy misy mifantoka amin'ny fianaran'izany intsony eo rangahy. Avy eo lao tsofiny rivotra any mahita tetika tsy hanaovana examen foana Za koa ve tsara tarehy ohatran'izao dia hiaritra hianatra mandritra ny 5 taona any. Raha tsy vendranako. Tonga sorindra ka nanahoana ny fianarana tany andafy tany. Andray vita soamantsara ihany ve sa nisy olana?
Ndriky tsy mba nampiomana akory dia mba nitsenainako mariny. Salama tsara aloha neny. Salama ka andry manahoana? Salama ka. Fa tsy tia nahirana anareo ary neny a. Zany ve? Araka ireny taratasy alefako aminao reny foana moa dia zotra tsara ny fianarana. Tsara zany. Sady niezaka ny asa ny anatra mba hisy volangoniko entiko moa dia aty tanindrazana ihany koa. Zany. Ary isaorana lehibe Andriamanitra fa raha mbola nikarakara ny fodiako dia efa nisy orinasa izay nanaovako demande satria nandefa tolotrasy ry zareo. Ay, Ie. tsara kosa zany. Nahafa-po azy ny fahitany dosiako rehetra sy ny diplôma ananako ary dia voaray avy hatrany ana dia mbola tsy nisy fionana mivantana azy Zany. fampiresahana tsotra fotsiny. Ndray? Sady tsara ny toerana misy amin'ilay orinasa. Ndraiky? Amin'ny herinandro miditra io makany amin'ny orinasa io andamina ny zavatra rehetra. Ndray zany afaliako Indrindra neny. Zay keto efa tena sahirana mafy mihitsy amin'ny fiainana. Tsapako. Indray nareo moa iny manao mission lava iny e. Indraindray taraiky any efa oro volana nefa tsy dia mahafa-po loatra ny karamany. Ty mission vao farany ity zao no aingana indrindra hatramin'izay satria efatr'andro fotsiny. Raha tsy misy andreo fambolena anana ataoko ireo aloha dia efa nidira trosa foana izay. Ny hofatrano enjehana. Ny sarandalany iray nareo isan'andro etsy andaniny. Ny sakafo entiny manginy fotsiny. Ny écolage ny vania, ny vidin-jiro, ny vidin-drano. Tena manahirana rerindra. Zany very neny izy daholo a. Zany rehetrarehetra zany. Aza matahotra nareo fa efa tonga e. Zany mihitsy aloha e. Tsy ataoko very maina akory ny ezaka rehetra nataonareo ahatafitana ohatr'izao. Marina kisa. Tena nampy anareo arak'izay azoko atao a. Tena misaotra rindra, misaotra indry ihany aloha amin'izany rehetrarehetra izany. Nefa na izany aza mba jereo koa no avy e. Eny e. Fa hony marina ho ary neny. Aiza ho avy any amin'izao e. Lasa ny an-trano izy e. Mety amin'ny 12 ho any izy vao mirava. Zany ve? Ka zao no izy ry neny a. Mitondra entana maro be any. Zany? Ie. Saingy tsy nentiko aty fa najanoko any amin'ny hôtely daholo. Na ny vola rehetra azoko tany koa aza satria isaky manao stage izay dia mahazo fanampiana foana moa. Ay kosa? Ie. Dia nangoniko ireny ary nentiko aty. Saingy tsy nentiko vola mivaingana fa namprimiko any amin'ny banky daholo miampy an'ireo karama-keliko. Ndray rindra. Eny e. Ka zao n'izy ry neny a. Ena ke? Aza mbola miteny avany alo ianao hoe tonga. Zany? Fa telefony eo aloha data. Dia aleo manao fotoana ny ivelantsika rehefa eona. Ny antony mantsy dia izao e. Eno aho fa ahoana? Nareo ihany ny toetra ny vaniako. Tsy atao maso mahita vola. Ary tsy ko hitany ihany koa ireo entana rehetra nentiko ireo. Satria tena tsy mahatoky tanteraka ny vania iny zary neny a. Na dia raha vaviko azy izy dia fantatro tsara mantsy izany. Sady olona kamo izy nitetika any amatam-bonina fotsiny eo amin'ny fiainany. Zany ve ke rindra? Mba hafandraisany eritreritry indray izany a. Dia aiza zany indray no hipetraka ka? Efa misy trano oman'ny orinasa rehefa tafiditra miasa ka. Ay kosa? Fa zao ry neny a. Miomana aloha ianao dia ndaotsika ho any amin'ny hôtely nametrahako entana. Ay. Andray tovizana ny resaka e. Fa tandremana e sao dia fantatry fa ny fa tongavako a. Mbola nara-maso azy mantsy a. Eny ndre. Areo ary aloha iomana kely ako. Tonga dia mba loary aloha io vary eo ambony fatana io fa efa masaka kosa angamby izay ohatrany efa manitra. Ary dia saroma eo anaty body fotsy eo dia rehefa tonga vany amin'ny mamana laoka fotsiny. andana ary fa ataoko izay ry neny a. Yo. Ora matoty a. Fa iza no andehanantsika tao amin'ity trano be ity e. Ndao e. To tena mpanan-karena be mihitsy iny tompon'izy izany ranoro e. Zany? Jereo ane reto fanaka e. Saro bitibe daholo reto izy a. Fa angana hitasatra anato za tenao e. Misy olona mifanao fotoana amintsika re ranjato a. Ko maninona raha ianao rery nandeha taty e. Ohatry efa hoe amintsika ao. Ka nisy olona vao niresaka tamiko anie tamin'ny malariva fa mba hikaramamoaka entana amin'ny camion za io e. Tena hoe mba andoavana vidin-jiroko. Azany ty mafy koa fa mamenatr'olona e. Fa mba zaka entana ohatry ny ahoana moa tenao efa mahihany fitadiavany ity. Nga amin'ireny misy entana 10 kilao zany raha tsy 50 any amin'ny 50 kilao any daholo. Moranora. Fa za ty zany ve dia heverinao fa dia tena kely aina mihitsy kosa e. Ary mba moramora ho mangina amin'izay fa izay le olona fa tany. Dia izao tandremy tsara ny fietsika ao olona masika be zany. Atay marina. Ohatra ny matahotra anie azy zany ranoro e. Matahotra iny. Ka marina tsy hamenatra azy zao fitafitsika zao ko. Ny tongotra vakivaky. Ny tanana mafy be amin'ny asa.
Tena mahi aloha mihitsy andreka marina ho telitray ianao fa so de tapatapaiko be eto a ohatra izy azy efa mba miandry antsika tato nefa olona mihaja be sy mpanan-karena beko zany tsy hitanao nga reo sakafo naterin'le mpanampy reo teo sakafo avo lenta mbola tsy fahita mihitsy ary fa foty vava fa misy menaka tamin'le fromage teo ka aiza ty mosary eto anefa meo ty aloha ny saron-taona iny mafako tanana sy vava ka meo ty iny aloha i ohatra ny taratasy ny orongorona iny fa mafana vava reny fa zavendrana bia taratasy ane io e ina leo angalako azy fa mahandreraka mihitsy ino koa zany fa hoaingana de aingana ho a iny le olona fa malaky ianao eny zay de mipetra tsara tandremy sao de mikofokofokeo eno a zao rehefa miditra eo izy tonga ianao de mitsangana de miondrika sady miteny hoe manaja anao ny endrem-bavy lehibe sy manakasiny tena enjana ndray ty marina ko oratsato iny fa miditra izy mitsangana de tenenao am'izay manaja anao ry andriam-bavy lehibe sy manakasino dada fa ino zany lazainao zany fa toto dada hitako ihany dada lofiniko dada ka andray marina dada malaky zanako fa ahoana zao e fa ahoana zao ranoro lafoko ndray ianao ranjato tamin'iny zany akirindra ianao ty ranoro anao zay anapaka ny lalandrahako mihitsy ka marina nataon'iny dada sady lasa antitra kely eriny e zany dady zany ka izao ane anake lazainy fa madama masika be ony ato sady manakasina mandreraka tsy aika ny zanako avainy an-dafo ny tonga ay zare zany tena nanaovany sinema ndray zany dadako sy ka naninona re anao anaka raha mba nandefa saratasy mialoha de tsy anainy dady fantatro ny fahasairana anareo ry dada sy neny sady ny tena marina koa de tsy mbola tiako fantatry fa niany fa tongavako misy antony gavana matoa amin'ny teny an'izany ka aoka tsy olona zainareo azy mihitsy hoe efa tonga eto avelao aloha ifamolaka kely zay roa mino fa mbola tsy miova mitoetra ratsiny izy hatramin'izao ka izay aloha de marina ianao anaka iny hitanao iny de hatramin'izao sady mafilony tsy azo teneniny so fa tonga ianao anaka fa manahoana aloha ny asanao zao mba tantarao am'rainao am'izay aloha ny dianao sy ny asanao ay ve aleo ary aloha tantaraiko anareo ny fiainako sy ny lalana ny lalovako sy ny fandehan'ny asako de avy eo tsika mandeha mitety trano be ty mijery ny efitra rehetra ato fa ono anaka fa efa fantatro zany fanontanianao zany ry dada fa eno tsara aloha eno tsy mahandry tatana mihitsy ianao reo ny sakafo hoano raha mbola nony de aza manao voko be va avony reraky ny asa io neniko anykanjo ry dada fangaro reninareo ty atsony anaka tamin'za lasa mahiky mba maharinona fa mahandreraky fangaro verina zazakely zato izy ry dada alefa sore anaka de zay fiainana ny lalovako dada sy neny tena mahavarina izy zany anaka ary ono ahy ohatrinona moa zany miofanity trano be ipetrahanao ty anaka nahoana raha trano kelikely nipetrahany tsy lafo be loatra ve miofanity rindra dada tsy trano ny faiko ty fa nyvidiko ahoana tsara hoe rindra ty ve tsy lafo be ve tsarovo ry dada sy neny fa nitaiza olombanonareo nanolo lalana tsara ho mitazomiko zany ary nahitako vokatra tsara rehefa nampiariko teo amin'ny fiainako eny ry dada vola damosina noho ny amiko ianao tsaroko tsara fa raha nanangom-bola andehanako tany an-dafinareo mivady de ianao indrindra ry dada no fomaraina tamin'ny roa nandeha nioso tambary mba hameno ny vola andehanako tsy vitan'izay ihany fa mbola mivarotra tanindrazana ihany koa tsy manana nininona tsononareo noho ny amiko ary natao ny fianakaviana ho fimehezana aza fa hoe tsy ilevina tanindrazana tsony angamba ho ny hafa tadidiko daholo zany ary zany indrindra ny nananako ambompony herenako na de mafy aza ny lalovako araky ny tantaraiko anareo teo de miaritra satria mbola misy dada sy neny ady mafo any andray anaka tsara fo loatra ianao rindra keloko eny tsy fotoana ny ranomasy tsony zao efa tapitra zany eny anaka misofonao
tena faly loatra ny foko mahino an'izany tenina izany manaraka izany dada sy neny dia izao na dia tsy fomba sy tsy azo atao aza no misaotra ray aman-dreny dia tsy maintsy ataoko izany satria nareo ny lakana ny ampitako na dia nailangilan'ny rivo-doza sy nanonja mafy aza dia nahatafita fa tsy teny fotsiny no entiko misaotra anareo mivady fa ty misy taratasy meko anareo raisy hoe rindra taratasin'ity anaka eno taratasin'ity trano be ty ory dada sy neny nyvidiko io ary nataoko tamin'ny anaranareo mivady ary atolotro anareo satria dada sy neniko nareo rindra ahoana tsara hoe anaka sery dada sy neny na mafy vo tsara tamin'ny tany tsara nareo nioto ny vokany sahady nareo izao ary manaraka izany dia ty misy taratasy mbola 20 tapitrisa ariary omeko anao ry neny andray tsy fantatro izay mba zavatra tianao atao fa izany hoe tsy miantokanana sy mamboly anana ho fitadiavam-bola tsony fa raha ambony ihany dia mba atao fialam-boly sy atao loka kely andray rindra marina dia mikasika ny dadandray ahoana anaka fantatro fa mahay mitondra fiara sy mahay mikojakotsy ianao dia efa misy kamiona afarako avy any Allemagne any ka ho tonga amin'ny herinandro io izay entinao miasa amin'izay tianao raha mety aminao moa dia miara-miasa amin'ny orinasa isako ianao ka mpaka entana ny eto masina ho an'ny orinasa sy mpandefa entana ohay dady akombony kely aloha vava fa aza mitonaka kely eo ka kely olo izy roneny ao amin'ny orinasongona fa variana be ty andray tena fahagagany ty anaka orindra fahotinina ny karamako ve vola euro nangoniko taolo izany taty vao natakaliko vola gasy ary raha ny karamako indray mba tsy azo tenenina kosa dia ahoany efa ny avy avelao aloha ifampitady kely izay roka aza hidiranareo mihitsy izay ataoko aminy izany ary tandremo sao dia fantany hoe aty misy plan efa nieritreretiko izay ary tsy maintsy ho tanterahako tandreminareo mihitsy miditra amin'izay ataoko fa avelao izay roa aloha no iresaka eny anako mbola tsy azo ampisehoana arena ohatran'izao izy fa tsy zaka ny toetran'izao tonga iny dia manaonao foana sy hanitsaka mbola velona mantsy raha fantan'izao eny indra fantatra izany tazao ry dada sy neny mila raha anareo tsara izany hoe izay lazaiko izany nataonareo dia mino tsara ary fa amin'ny filmo ianao tianaka no mirava mba direo ny famantaranandro io amin'ny valora alina izy zao ry vaniahy izay indray ilay serimona fa tonga aizany sakafoko fanoana izany andreraka tsy fita fa hoe manomana fanadinana ka mbola be tatasika ihany io re ny valinao ohay le ty fa ahoana koa ty sakafo anana fotsiny ty marina tsy ravim-boatavo fotsiny izy izany misy voanjo tsirairay ka io ny sakafontsika ka atao ahoana ary ory dada sy neny sao dia heverinareo fa kanakana ary no omenareo anana sy voanjo ndre fanganareo tsy miasa fa aiza ny vidinanana ory vania ka nalain'ny tompo ny taninanana dia tsy namboly tsontsika rainareo koa voaroaka tamin'ny asany dia zao ona koa ary izany fangaro indra tsy manana vola lefy olona ny andafy ve nama dia miena fotsiny ihany lazao azy raha zao olana izao raha tsy hoe nga efa nanambady vazany kiala vania afolavitra ve anaka isy amindrona kosa za kosa aloha tsy hinana an'io aleoko matory amin'izao ka dia mandehana zany ko ina moa no ataona io ary Nicolas ko ahoana efa voalohako re zany anako ary nareo anie izany mahita vola ihany nefa nahoana ny natao sakafo ngana ohatran'izao ny sakafo atao trano ary inona zao ny atao anatin'ny tony vilany misalony tony hoatray koa nama tao mangazo maina efa mafy be andeha atory azy dia ahoana rabarisy inona ny sera atao fa mamay be ny ao an-tanànao mamay be ahoana koa fa hoana lasa ny verina 0 daholo ny sifra ao an-tanàna
Tata voaroaka tamin'ny asany, neny tsy mamboly ananatsony, ary ny tena loza dia izao. hoe ahoana ka? Mbola tsy nisakafo maraina za. Fa efa hatry ny malariva ataony ravim-boatavy misy voanjo ny sakafo. Zany ve? Ka tsy krima be ve zany vany Any ndao alohanareo entina mihinana vary amin'anana zany fa sao dia torana eto ka idiran-dozy eto mibantika ndao mihitsy. Izay mihitsy. Mila miketrika zavatra azy tsika fa ho faty raha zao no mitoy. Tsy koa zany misy raha azo atao foana fa ndao aloha atao voko be nareo fa sao dia tsy mifantoka amin'ilay sera tokony atao eo. Sura mihitsy. Ndao ary ndao. Azoko tamin'ity kamera kasety daholo aloha hatreto ny fisian'io tovolahy io. Tena naomby aloha nitetika voalohany fa lasa ny sakafo vary amin'anana no natany hatrany tany izay. Andrasako eto ambany lavarangana eto. Reny fa nivoaka. Ary miramira ny hariva ny azany mino aho fa nisy zavatra niresahany reto tao. Mbola tsy fotoana nantonana azy aloha izao dia ho any amin'iny mivarotra voatabia akaiky fianarany Vanialo. Dia ao anaty fiaraingana aloha hanova endrika dia hanao tonga aloha any. Mandeha tongotra ireny ka zany tsy maintsy ho tonga aloha. Reny fa tamby tsy fitafininao ry Vania io. Tena mambenatra mihitsy. Boly fanakaiza ilay mpivarotra sigara teto ivelan'ny vavary teto ohatra ny lasa mpivarotra voatabia indreny eto. Ahoana koa ary zany? Io hoe fampitonaka eo alohan'ny vavahady. Zany fomba fitafin'ny reto mpianatra reto eto ivelan'ny vavahady daholo ny ankamaroany vao mampiditra tabile. Mamenatra marina. Zao ve dia tsy hitany tompona andraikitry ny sekoly sa ve rehefa mandoa kolage fotsiny dia izay? Vania Boly ary miantso anao nge le raha matompivarotra voatabia zany ohatra voatabia rotoko kely fotsiny nge no midiny ty raha matote sady amin'izay voatabia lositra kely daholo. Fa iza koa io ry Barisy Andray tena ineny io marina. Inona koa ary ny ataony io anala baraka tsy jery ao anke raha tsy mierika daholo ny ankizy. Ohatra ahoana fangaha fantatrao raha matoa io reo voatabia reo koa ve dia andeha eto tsy azoko misy. Vaniao avy aloha aty amin'eny Neny io ve nyreninao ry Vania raha matombo tsatoka fotsiny Io fa tsy samanatony. Tena menatra amin'ny ankizy mpiara-mianatra aminy. mba mareny ianao raha matoty fa tsy manala baraka na eo iza koa ny zanakao eo mitapitapitsy. Andray reninao ve dia ataonao ohatran'izao tena hitsako voatabianao raha mbola mitabataba eo ianao Vania dia vitanao ve? Zany ary tsy ireo tsara rehefa hitsako tsaka eto reto voatabia efa lozitra reto. Ahoana Atonoko eo ka. Mba hoaka kosa ry Vania mampalahelo le olona io anie mba sakafony izy. Ndao andefa raha manotombo mitapitapitra. Azafady anie ry tovavy. Fa iza koa ianao Raha fahenoko ny antsoantso nataon'ity raha matompivarotra ity dia hoe reninao izy sa Andray fa inona koa nefa nidiranao amin'izany ka ataoko ary hoe tsy reninao io fa olona hafa. Dia vitanao ve ny animba ny entany ohatr'izao? tsisy hidiranao zany. Ary ianao ry tovolahy efa hitanao fa tsy mety ny ataony dia maninona raha sakananao fa tsy navelanao hitsahany ohatran'izao io entan'olona io? Mba manana fahendrena ve nareo sa tsy mpianatra ve nareo sa mpanimba entan'olona? Fiza ary ty madama ohatrany vazaha ty mba tsara toetra izy zany Hitako daholo ny zavatra nataonareo teo. Ary rehefa niantso polisy hijery manokana momba an'ity raim-pianakaviana mba mitady ny anjaranyity nefa dia ataonao ireo ohatr'izao. Fa iza moa zany ianao madama ny dia andity amin'izay tiako atao fa nga ianao raha miaraka amin'ny fiara 4x4 luxe be ohatran'izao dia hanindry ana fotsiny Azafady aloha madama tsy mahazo metsika eo ianao mandrapatonga amin'ny polisy hijery an'izao zavatra izao. Manaraka izany dia ty aloha misy vola 2 ariary ho solon'ny voatabianao simba. Madama sao dia Ianao kosa mademoiselle mandana aloha ianao miditra ny an-tsekoly fa hakanao ihany ny polisy avy eo. Okare madama maninona nefa raha Mangina ianao raha mahatsapa-tena ianao
na ninona moa raha sakananao io tovavy io tsy hanimba zavatra olona fa rehefa nahenony resaka polisy ianao vao mitady ianao arrangement eto. Azafady tsy misy azonao amin'izany eto. Andehana miditra any an-tsekoly fa tsy maintsy ilain'ny polisy koa ianao. Ataoko angamba fa hitanareo tsara ty kamera tanako ty. Azoko ato daholo ny zavatra rehetra niseho teto hatramin'ny voalohany. Kare madama, avelao rehefa. Miala tsiny madama, na inonao io tovavy io na inona dia tsy maintsy faizina ny olona manao ny tsirariny ohatran'izao. Indrindra mpianatra fa tsy hoe zolaham-bavy mpifokarongony akory. Any amin'ny polisy ianao manazava an'izay tianao lazaina. Fampanao lalàna ary ve ty madama ohatra ny vazaha ty sa izy? Tena masika be ny fijery azy. Tena tsy mety kosa rangano nataonao ry vaniahatra. Zao ve nama miaraka amidy etỳ amin'ny violontsika noho ny tsy fitandremanao kosa. Kisa ve na laly. Fa ataotao tsara rangano fa tsy azo atao reny nefa ataonao fanahiniana. Sao zay anaovany any an-tanàna raha tonga io izy. Sady tena afa-baraka mihitsy fa niraisy ny polisy tany am-pianarana. Ary tsy nanaiky ny polisy raha tsy nandohalika ataon'ilon'ilay ramatoa mpivarotra voatabia. Fa tena reninao marina ve aloha iny Mangina aloha ianao va atory ako. Soka manontany anao angery vaniahy reninao ve ho ahiny sa tsy? Fa tsy mahazo resaka ve le rangahy ty Avelao aza atory. Mazava. Dia izay re zava-misy tany Ranjato tena tsy napoziko ny zavan-tranga venonga ahoana. Fa mba isarizany madama zany dia tsy tonga teo mihitsy ve indrindra nefa tsy fantatro na tara tany ampiasana tany izy na ahoana fa ny fijery an'izany madama zany nge Ranjato tena hafa mihitsy. Ohatran'ny madama mety izy zany. Sady tsara na ny akanjo, ny firavaka teny aminy, ny solomaso ny tena nanendrika azy mihitsy. Ny fiara reny katikati raha vaovao be reny. Oran'oro dia ahoana zany zao natao amin'ny vaniany amin'izy eo anao zany ka. Ka andeha anatitra sakafo any aloha tsika dia ho hita eo ihany ny toyany. Sa ve ho ampahafantarina ny rindra? Ka maninona marina raha atsony izy dia ho hita eo izay heviny. Eny are, ndraso loha. Allô? Rindra? Manahoana ry dada? Ka amidy any amin'izy eo anao any any vaniara nanitsaka ny voatabia namidy indreninao tamin'ilay zavatra nasainao tao iny. Zany ve? Dia anatitra sakafo azy ihany zao izay mivady an'io atoandroko. Ka aza misahirana amin'izany nareo mivady. Aleo fa ateriko. Aza makany akory. Izay nasaiko ataonareo fotsiny ny ataonareo fa sisy mbola tsy afaka mandalo any aminareo koa fa mbola be asa. Fa ahoana ry zavatra zao ohatrany tsy nisy tonga tatiny tao aminay na ray aza. Mety tsindro zareo ve sa ahoana Reto ny sakafonareo. Azafady tompoko. Isaka iny nanatitra n'ity sakafo ty azafady. Zany Ranjato zany mbola tsy mahazo miona aminareo izy ny sefo. Dia ny sakafo fotsiny zany no menanareo aloha. Misaotra tompoko. Taezoko hafaingana ary fa nona be koa zany namany. Aingana. Hoatray marina. Fa hoany To sakafo matsiro be ty. Akoritra. Dia lasary kokombry. Dia jus lehibe roa. Dia biscuit. Aza be fandahatra eo ranga fa tonga dia ano aloha avy eo tsika miresaka. Fa taiza ary data nahita volany fidianana an'ireto Raha ny fokotiako an'ireto sakafo reto angery Paris ka manodidididina ny 2 alina any. Ano aloha ranga sakafo mandamina be zao kilozana be kabary any. Fa taiza aloha ianao anaka tamin'ireny zava-nisy tamin'ny vany nanitsaka ny voatabia namidy ny reninao reny. Ve aza mbola mametraka fanontaniana aloha Avelao ny ampitsiny anambara ny valiny. Izay asiako ataonareo fotsiny ny ataonareo zao ny tiako anontaniana fotsiny dia zao. Nanahoana izay izy tao aorianan'ireny nidiny tany amin'ny violon reny? Mbola mahay vava ihany sa mbola ahoana? Tsy dia nahita teny aloha sangita amin'ny endriny hoe tezitra mafy dia mafy hatramin'izao. Milongolongo sy miavonavony. Efa fantatro. Voarano nanondraka ny tarehany fotsiny mantsy reny aloha. Manompo programa manaraka indray zany. Efa
ireny rava ireny kosa rovany aleo aloha saritoko mafimafy ty sarety ty dia tahatrako ny fiakarana eo reny zay aleo miteny mafy amin'izay roa azafady rakizy azafady mba miolàlana kely fa mahavisita be ny entana e ohatray filerangaty koa mila vaniny sa hony apetrao ire amin'ny sisiny ery aloha rehefa tsy zaka fa za manelikely larangaty azy hitao eo dia mitady isisika fotsiny eo ao aloha rovany atsy mafimafy dada miakatra eto fa dia mitady tsy ho zaka monge izy zany teny dada marina ho afa-baraka eto raha vo manaiky eto angamba asa zay alovana ankizy aho izanakapitarika sarety aleo akekiziko amin'izay fa efa mitady anomboko izany film izany ao mba atosio kely aloha dada vany angeny anao e aza mitapitapy eo rangaty iza koa ny zanakao eo ao moa atosio e sa misy favoazana ianao saritorery eo any ianao e hita fefa tsy vita mbola taritina ihanyko dia tena natositry vany ahemotra le sarety tanana dia sahanao fe alaka fihinandray ary ty ataonao tery vany ahoana ary zany fiza marina io rangahy io ohatra miteny hoe dada vany nefa vany tezitra mafy tena tsy azoko mitsy ty zavatra ty marina ka io fa mitoritorina be le sarety tanana marina za kosa aloha tsy analabaraha baritaneto tsy elany veo rehefa tsy vitany jereo reto mpiara-mianatra raha tsy mivandravandra be daholo ny sasany aza manesy sy mibetsibetsika ao ampiko ianao raha dada azafady zay madama tsy endra zay ankizy raha tsy toetra mihitsy ako saotra ohatray fa iza koa ty madama miaingo be mitondra skotera manosika saretiny tady ty zaho kosa aloha tsy teo afa-baraka eto ny ankizy ary reto mijerijery so maneso amin'nizato fijeriny zay fa kely sisa raha dada ao fa tafakatra oay ary mahavesatra be nge ny entanao zany saotra madama fa izy akainao madama zafady ary tsy sepitra ve anao tao anatin'iny kasika moto iny sady nanosika amin'ity saretiko tiako efa zatrady aka sao ianao mihevitra hoe ohatran'izao dia tsy misy vofokaina misaotra besaka azafady fa zao eny madama reto aloha misy vola 2 alina hinananao sakafo an'izay dia dia koa misy vola 5,000 ohatray nakaramanao namana nosika rehefa ery amin'ny fiakarana be ery za mantsy mbola maika hiasa fa ratsy izany dia nampiko ianao madama fa oay nomeny voly dada zay aloha fa andraso vetivety fa mbola resaka kely ami'retaka izy reto aloha io fananalakasika izy fizaly izy zany tena madama mbola tsy fahitako mihitsy manao volom-bazaha zany no voniko misy tandro eo amin'ny latarehany avy ary somary manao endrika sonao zany fa izy ary madama iny tena tsara toetra zany raha madama marina azafady hoe ry tovavy nandeha tao anatin'ity kasika modo ty aza dia eniko tsara ny antsoantsony io raha dada mitarika sarety tany mitondra charbon io fa zany aloha ny ianao marina veka izy zany zao no izy madama adalanao ny te hanampy azy io ka eo ianao no mitady ilaranindranony aminay eto sa ina ny tadiavinao moramora aloha ianao hoe mantanjotra fotsiny ange zanakura dady io ve eo ianao sa tsy tsisy idiranao zany sa adala sy misy fahavazana izy na hoe efa resy amin'ny fiainana ka mirediredy sa marina ihany ho filazany dia mbola tsy teritra madama dia lasa ianao mandeha ka tsy misy atahorako izay fatezeranao any mba olona ohatr'izao ihany ve ianao dia hanositosika olona ohatr'izao tsy hitanao angah io atsembohany efa manenika ny lamosiny io nahoanany dia tsy valinao izy nahoanany dia tsy rarahinao zara matoty azy anovana sermonina eto
rehefa vita nanosehanao ny saretiny dia lasa ianao miala. Mbola misy fiakarana be ry aloha ry ka raha mbola te hanampy azy ianao dia ndany. Efa nomeko vola izy tsy ny namana hanosika amin'ny fiakarana io ka aza manany amin'izany ianao. Ndry ary tao tsy nahateny sady zato ianao. Andao ary fa ataoko hoe tsirainao io e. Fa ny fanontaniako fotsiny dia hoe tsy mba manana ray aman-dreny anga ianao mahasamijery maso fotsiny an'io radady io. Tao miondrika fotsiny zato izy e. Maninona no tsy atao ihany le vavabe teo? Raha mba ndrainao nahitanao masoandro moa mitratra ny ohatran'izao eny nebakeba-tany ihany ka tsy misy olona azy ny anteherana. Mba ahoana ny fihetsem-ponao mieritreritra an'izany? Sa tonga ho azy tetỳ tany zato ianao? Tsy mahita lazaina. Ary ianao ry tovolahy, mba lehilahy ohatr'izao ve ianao dia mijery maso fotsiny an'io radady io? Sa inona ny mahatovolahinao? Dia tsy menatra ve ianao mijery maso fotsiny azy e? Fa inona kay ny ianaranareo any am-pianarana any e? Sa koa nivoaka avy tamin'ny mivato aman-kazo ianao? Tena mitonaka eto ambonin'ity sarety marina mihaino an'izany fananahana tamin'ity madamy ty anovany azy io tovolahy io. Fiza mihitsy azy io e. Tena mahavariana marina. Tena say izy a. Nefa jereo ty firavaka volamena amin'ny tanany sy ampozonany. Fiza mihitsy ary ty madamy ty e. Ohatra ny mahatonga sain'izany dolo sy zavatra lazainy. Na ny ankizy mpiara-mianatra aminay zavariana dolo mihaino ny resaka eto. Jereo koa reto olona mandalo fa dia mijanona dolo. Na liranga-pitarika sarety io aza dia lasa tafajanona mihitsy. Zao no izy ry zareo a. Ataoko angamba fa nanaiky hanampy an'io radada manosika sarety io nareo raha hiteny aho hoe mba hampio izy fa omeko anareo ty firavaka volamena amin'ny vozoko ty. Tsy menatra tsony nareo amin'izay fotoan'izay satria misy tambiny le fanampiana tokony atao amin'ny olona io. Fa raha hanampy tsotra amin'izao kosa dia nofinofy aminareo. Zao ny afatra hoe hovainy toe-tsaina fa mbola lavitra ny lalana. Mbola tsy afaka nitokoana akory nareo any amin'ny fianarana nefa dia ohatry izao sady ny toe-tsainareo. Velominareo dia mahazo mianatra. Endrika ivelany fotsiny ohatry ny varahany zato nareo rakizy fa toe-tsaina amin'ny rehefa amin'ny tany. Totsoany le firavaka volamena tsara tarehy amin'ny vozony. Fa ataony inona e? Sa omeny an'ilay tokizy reto ve? Fimbininy amin'ny tanana dia entiny manatona ty amiko. Sa hoany amin'ilay motoskotery izy zany ka? Ty famezana ho anao radada. Aza mity fa tehirizy tsara. Madama, fa tsy... Re apetrako amin'ny vozonao e. Ahoana? Zay. Ary manendrika anao kosa izy zany a. Kaga indray izao raha matoran'oro mahita an'iny. Fa ahoana no veloma ary ngaran-jato a. Iny misy sarety tanana taminy tsy mitondra ninina dia karamao hanampy anao fa mbola dezaka be rehefa hikarany e. Fantany ny anarany dada. Ary ahoana ny anomezany an'iny firavaka sarobidy iny any dada. Iza marina ary ty madamy ty e. Sa kosa anjelina lefa n'Andriamanitra nampy ny olombelona. Tena nomeny amin'ilay mpitarika sarety tanana le firavaka volamena sarobidy be marina. Inona ary ny tena anton'izao e? Sa zao le hoe ny teanana tsy mahaleo ny ambinina? Andao andefa tao mivanaka fotsiny eto tsika ka. Fa ahono a? Fa tena rainao marina vindra nga mpitarika sarety iny a? Efa hoe ndao andeo a. Sa lasa marenina koa ty ianao. Tena tsy mahampino ny zava-misy ranova. Mba adiny tsara ny ty rojo volamena ty mba jereo tsara. Azafady hoe jereo e. Why? To misy litera roa hoe RJ. Ie, RJ mihitsy mivakin'io e. Ranova. Fifanjofin-javatra ve sa ahoana e? Tena fahagagany ty marina. Ary fa ahoana ro any tsy tonga teo mihitsy riny dia isak'izay misy mission tao hoe dia taraiky foana. Zao ny izy rovany ah. Sa venao sa tsy e? Tonga ange dia chiffre be mihitsy io e. Tsy olan'izany e. Ay.
sady le izy ange efa misy mandray fa tsy hoe voitetavana mpividy. Inona moa no manakana amin'izany? Fa mila mailo be mihitsy fa masika be zao ny polisy mikaroka mpivarotra an'izy tony a. Aiza koa ny ahitany an'io raha atao par silence io e. Eny ary zay fa de tonga de raha pitsy maraina no tomboka any efera. Ok, zay zany Ok ary dia izay ny zava-nisy tana rerindra. Ohatry ny hoe misy irak'Andriamanitra izany foana isaky ny tsy tonga ianao. Ary aseho hoe izany firavaka volamena izany mba jereko. Ty sady jereo anie le litera mipetaka aminy. Ary tena firavaka sarobidy be tokoa izany a. Sady ety izy nitao misy litera RJ. Dikan'izany ve tsy hoe ranjato e. Ary sao dia mba hakaman'ny dada ihany ary le nanome an'ity dia mody faniny eo dady. Antitra vao be ny tanora maro. Hoanaka Sao dia mba reny kely ny rindra no any. manginona reo fa mandreraka. Iza Mba mahita. vazivazy rery dada. Dia ono azy indra. Inona indray ara ny planina manaraka? Eno tsara indray ary. Efa misy plan alefako niaraka tamin'ny mpiara-miasa mantsy ihany fa miandry kely fotsiny sisitsika. Indray ariko. Aleolo misotrosotro sady mitady client vaovao amin'ity resaka zava-mahadomeny ity fa efa nomena mivany adaolo moa ny client mahazatra no mahavehivavy azy. Jery tsara aloha dia miresaka moramora avy eo. Tovariana be ianao izany. Fa ngatsy tonga ny namany. Salama ianao. Madama aloha sa mademoiselle azafady. Efa madama ka. Ay. Nahitanao nitsokatokana tety fotsiny aho dia mba nanatona. Za mantsy hisotro jus ato dia izay nanatonako anao sady mba miresaka e. Za tsy mety aminao. Tsy rano mikopa ka tonga namana vo mavomavo ka. Fa nga efa lasa mikomandanao. Ie, efa nataoko teo fa tsy tazanao. Ary misy olona andrasana nga zato izy. Reny koa sy nikomandanao ka. Ary ohatra ny anjaran'olon-droa izy zany e. Ny anao mantsy toa tavangy keliko. Dia nataoko misy anjaranao reto. Oay, misaotra anao madama. Samy mahazo toary e. Ie, mahazo tokoa ianao. Fa hono ahy e. Fangatso avy ny namanao no tovarim-bariana be ohatr' izany ianao. Mba mijerijery namana fotsiny efa tsy misy olona andrasako ka. Ay ve. Afaka mba manontany anao ary ve zary. Jamanina. Iza koa no laza ny anarana aminao eto. Ary ninao ka. Ay, izany ve. Ie. Nga moa tsy Barisy ny anaranao. Ohatra fa Fantatro ka. Ny fahitako anao zao dia tovolahy manambony tena. Tia vola. Tsy sa mandray andraikitra na dia misy zavatra mahafita amin'ny masonao azy. Sady iso ny fizeriko. Ahoana ary zany? Tao vakiana fotsiny izany toetrako izany. Izao noho izy e. Fa raha nohatry ny fiarahanao amin'ny vaniara tsy dia ho voafoaka any am-ponja ianao. Azonao izany. Fa inona no... Tsy misy fahazany e. Efa raha am-polisy izy izao. Ary miandry profray monja dia tonga dia midoboka. Satria mpanao aferana rongony izy. Mampitandrina anao koa zay a. Raha tsy fiaingeo ianao dia tonga dia any am-ponja maka saina. Veloma ianao. Sady aleo andefa lasa kamo be misotra an'ireto zava-pisotro reto. Entso namana dia meo azy e. Hitanao koa ireo olona manao kostara ao anaty fiara ireo. Ny polisy ireo. Ary efa manara-maso anao koa. Hisavany ao anatin'ny io kitapo-entinao io izy avy eo. Zay fa veloma ianao e. Ahoana ary zany? Ohatra ny lasa ranon-daviny eto fotsiny. Tsy mahitsika sady tsy afaka mamaly. Dia iza ary madama iny. Ary ahoana koa ireo polisy ireo. Ho aveto ny savany kitapoko. Ka tsy izay vao tena tambo. Aleo miala malaky dia ny tsy mbola misy ninina. Aleo eto ny tezoity dia manao fialan-tsosy eto ka. Fizy izany madama izany e. Sao dia lehibe fananarana be tary amin'ilay sarety tanana tary. Efa nydinihako tsara aloha fa tsy izy e. Madama somary mainty fihodiran'izay dia manao kavin'olona. Manao tsinina ambony ambany dia kaskety mainty. Manao solomaso marron dia manao gantanana manga antitra. Nitondra motokorosy avo be izay izy e.
Ary sao dia mba polisy izany ry Barisy a? Dia tsy fantatra tsony aloha e. Dia inona no tokony atao amin'izany ka? Hitsoka ve sa ahoana? Marina tsy io raisim-potsiny ihany tsika. Tena gravy tia marina moa. Andao rangahy rinany daholo reso sao dia raikitra ny akizavaka ho tratrany a. Sady tonga dia gadra mandra-pahafaty ange raha vao tratra amin'reto e. Aleo mena le kliany ambanitsiana dia samy miala avy eo ka. Andany ianao raha anao an'izany fa za ohatrany tsy mahavita tsony ka. Sy nareo koranga kanosa besy. Andraso etsy amin'ny tsy seza vato io tsy ary fa andeho any vetivety ahy. Angenanao ny any a. Ary mba mailo fa sao dia samborim-potsiny ihany. Kalma fotsiny ho ahy ianao. Miandretsy a? Okey, lasa ry aloha. Iny eny fa lasy Barisy. Aleo atsonoko moramora amin'izay fa ny ahy. Mangina rery maty-mazaily izany a. Manao ahoana tompoko? Feza koa to madama manao endry tapety. Manao joginina manga ambony ambany dia manao kasikety mitovy amin'ireny polisy ireny. Ohatra e. Fa ahoana ny tovariana tampoka e? Fangamana na olana raha-pitiavana zato izy. Ka. Mba variana fotsiny a. Fa hono a? Hisaka ianao azafady e? Tia mivany aho fantatra ve? Fa fantatra ianao ka. Tia sy fantatra loatra aza. Olona tia vola. Sady matitra. Tsy mba manana faharetana amin'izay atao. Ka mianatra. Tsy mpakatoray aman-dreny. Miavonavona. Sady mahay vava. Sady izy daholo izany teneniko izany. Isa marina ry tia madama tia ny mahalala ny momba rehetra. Vitany ao anatin'ny teny fofy mamaritra ny fiainako. Tia aloha ny karatra raha tianao fantatra e. Azafady hoe tompoko. Ve ianao tia mba mahay miteny malefaka ihany e. Ary neveriko fa hivatravatra fiavika efa niandry ako. Fa Polisy tokoa. Inspecteur Eva. Avant en brigade anti-gang centrale Lambalavato. Fa ahoana to? Fangama atahotra sahady zato izy. Angamo ianao nanao ratsy ny tonga dia natahotra ka. Nefa vao nikaratro fotsiny aza no hitanao. Ve misy fetra ihany le vavabe fanaonao reny. Aiza re izany e. Andeha angatadalana aminao ato fa mbola maika hianatra ka. Tsy tafahetsika eo izany ianao. Ataoko angamba fa hitanao io fiara-mijanona tsy lavitra io. Mino aho fa tazanao tsara ireo polisy roa manao solomaso mainty ireo. Jereo anefa akopahako fotsiny izy e. Hitanao reny. Reny fa tamby. Ka ahoana mademoiselle? Anaraka moramora sa sy namenao ty ny tanana vao andeha? Fa ahoana izany ho entinareo tompoko? Fangazana anao ratsy. Zay. Sao dia verinao fa atala ary izay nitondra olona tsy nanao ratsy e. Efa ela neny nanarahanay maso anao sy Barisy e. Mpanao aferana rongonina ireo. Sady iso filazako mademoiselle. Tsy izany tompoko. Any amin'ny birao ianao manazava izay fanazavanao irovanao teny. Zao dia efa atao veloma amin'ny fiainana hita masonao fa hiditra any amin'ny fiainana voagezan'ny rindrina efatra mandrakizay ianao. Satria ny olona mpanao aferana rongony dia mandoto fiarahamonina sady favalim-pirenena. Mazava. Sady aleo koa ianao esorona eo amin'ny ray aman-drenao rehefa tsy tianao izy e. Tsy ianao io monina nilikilika azy teny masom-bahoaka. Ka rehefa mahatsiravina anao izy dia aleo atao tsy ho hitanao tsony. Amin'izay mandry ny sainao. Fona re tompoko. Mijaly re dada sy neny raha ve mba mahatsiaro ray aman-dreny ihany tianao e. Fona re tompoko. Fa ngamba mampalahelo anao indray moa izy reny ka. Sa voatapianiza le nitsahanao tsy nanananao antra teo amin'ny vavadin'ny sekolinareo iny. Fona tompoko. Sady izay dia nanaovanao vava-be tsy tsarona nefa dia reninao nahitanao masoandro izao noho ny fanambonian-tenanao sy ny avinavinao. Mba menatra raha matokely a. Ianao efa tsy mahay any am-pianarana mbola manafoka ray aman-dreny ihany. Fangamoa izy ireny rehefa mpivarotra voatabia dia tsy reny niteraka. Na rehefa mpitarika sarety tanana dia tsy ray andrekinana. Fantatro ka. I madama mitondra fiara 4x4 luxiny ah. Sa tsy tsaroanao ilay nananatra anao teo maso ny mpiara-mianatra aminao? Efa nentiny daty amiko ny tatitra mikasika anao.
Ary mbola fantatro koa iny madama nitondra skotera nanosika ny sarety-tana ny dadanao iny izay nanome an'iny rojo volamena ny dadanao iny nahakasika ny foko daholo izany zava-doza tsy fampiseho masoandro nataonao izany satria mba manana ray aman-dreny ohatr'ireny koa aho. Mba mahalala an'Andriamanitra ihany ve ianao ty sa ahoana e? Ray aman-dreny ka afokaina eo mason'olona ohatr'ireny. Izao mety tsy ahita azy tsony ianao fa ho any amin'izany toerana fitsangatsanganana antsoina hoe fonja be ny tsy afa zany. Ary andao za tsy izy fa miandry ny trano be finanana mangazo manta sasaka e. Kare tompoko marina aleo re mba fa tsy azonao nga ny teniko e. Inona ny amoranao eo? Sa mitetiky ny andositra? Tsy hitanao anga io basy miranirano miandry anao eo aorinanao io? Lasa ary kala kely a. Ho hita tsara mamazandoha anao manomboka eto. Zao sady dia afony fianarana no afony ray aman-dreny. Nizoko vavy anefa zany any an-dafy lamina amin'ny ery satria mpakato ray aman-dreny no tsy fianarana fa tsy mba ohatranao. Lozako marina mafy. Sao avo tena tsy afaka tsony. Ay sary dada sy neny amin'izao fotoana izao e. Ary ahoana ny ahafantarany any rindra ny an-dafy. Tena polisy marina ka. Ireo tokoa efa tonga. So fa vita menova ny fanatare. Tena fomba tsara aloha ny fitaovana nentiko avy any an-dafy e. Fanina daholo ny ray tanàna. Hitako eto indray ny adiny dada sy neny. Aleo aloha fonony ty telefoniny ty fa sao dia miantso tampoko eo izy ka tratra eo na feno. Hoe mijery fitaratra farany. Ao tsara ka. Atao masika tsara fotsiny ny fiteny. Andao amin'izay ary. Ahita ny dada sy neny mitomany eto andro any. Mandrosonareo tompoko dia mipetrapetra. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Ka ahoana ny anareo azafady? Feony aloha dia tena tsy mifakaiza amin'ny feona rindra. Fa alidary dia taky reny olona avy any atsimo reny. Mahasika be koa izany fijery no izany. Ohatra e, fa toa midonaka fotsiny ianao madama. Sa tsy dia maheno tsara ny sofinareo? Tsy izany tompoko fa zanakay ilay tratra nanao aferana rongony iny dia mba mikasa ny brigadier, enti mataty ilay tovovavy mpanao aferana rongony iny. Mino aho fa zanany iny. Mitovy be amin'iray ny matsy ny endriny na dia tsy mbola hazavainy tsara aza. Fahono asif, fahoana moa no nahaza be fanontaniana raha matotia. Efa ela izy narahanay maso. Ary tratra ihany ny farany. Dada sy neny. ny zanako. Fa ny tandremo a. Tsy mahazo famihana. Mijoro eo akaiky ny brigadier eo fotsiny ianao raha kalakely a. Ka inona moa zany ny antony atongavanareo? Zao re sifo mba mikasa ny mikasa ny amoaka azy. Tsy misy hevitra. Efa lefa higadra ny sefa izy. Ary raha pitso amin'ny fitora maraina ny aleto. Efa izy fiara-nalitra azy any. Andray mba mangataka re tompoko. Oka kely aloha kalakely a. Tsy nanome fitenenana anao fa mangina ianao. Sao dia mba misy azo ifanarahana re tompoko. Mba misy fanontaniana kely apetraka hoe ty mademoiselle Iza moa. Fa ny tompoko. Hono a. Tena reny niteraka anao sy ray niteraka anao marina ve reo azafady? Eny tompoko. Tena ray aman-dreniko reo. Dada sy neny. Arono a madama. Eny tompoko. Tsy ianao ve le raha matoa-vatra voatabia efa lozitra sy ratsy kely teo ambavadin'ny sekoly ny anaran'io mademoiselle Vania io? Eny tompoko za mihitsy iny. Dia ahoana ozy io mademoiselle Vania io taminao ka? Nanaiky ve izy teo masony ankizy mpiara-mianatra taminy fa reniny ianao? Ary nataony ahoana ny voatabia namidinao? Nanda mafy teo masony ankizy izy tompoko fa hoe tsy reniny a. Ary tena hitsakitsahany voatabia namidiko. Sady nitsira tsy rainy mafy tokoa a. Mafy tamiko zany nefa taona moa hoe manana ny adalany tena. Ka ahoana zany? Tena reninao tokoa ve io Vania? Mifona re tompoko fa diso ahy. Tsy zany ale ny valiny ilaiko aminao fa hoe reninao ve io sa tsy? Reniko tompoko. Ay, mahagaga zany marina. Arono a. Enao ve ringarainy le nitarika sarety-tanana tamin'le fiakarana ivoaka ny tsena nanakaiky ny toeram-pianarany Vania? Inona no nataony Vania raha ny teny ianao hoe mba hampio kely dada nosika n'ity sarety-tanana ity fa mavesatra be?
nanaiky teo masony ankizy ve izy fa rainy ianao? Tsy tompoko, na anda mafy izy fa tsy rainy a, nafokainy teo masony ankizy a fa olona mpisandoka ozisiko. Vany rainao io sa tsy? Tena datako io tompoko. Mahavariana marina. Raha ny fahitako ny fiainanao mademoiselle dia tsy misy ilanao an'reto ray aman-dreninao reto. Raha tianao matsy izy, nalahelo azy ianao tamin'izy mivarotra voatabia izay sady lozotra ny ratsikely. Toy izany koa ny rainao. Natosika ao ny saretanana raha mba nitaraina ny rainao fa mavesatra ny charbonnetiny. Ka noho izany tsara aminao ny alefa. Fona re tompoko, mandohalika eto anatrehanao ahy. Fantatro fa diso ny zanako. Adala. Nefa oka re tompoko. Mitsangana ianao madama. Fangaty amin'ny positry ny polisy fifonany. Fitadiavana meloka ty fa any amin'Andriamanitra rery ihany ianao mandohalika amin'ny fona ho an'ny zanakao. Andray ty lozana ampidirinao taminay re anako. Diso mafolo loatra ianao ry Vania. Nanao tsinitsinina ray aman-dreny loatra ianao hoe tsy mba nihaino anatra. Zava-dehibe aminao no voninahitra teo masony ankizy fa nataonao tsinitsinina ny ray aman-dreninao nahitana masoandro mambolana ve anako? So dia mba misy azo atao ihany re tompoko. Sao ary? Eny tompoko. Avoakako izy raha mifanaraka. Lazao re tompoko fa vonona izay. Lazao hoe eny tompoko. Manana tanàna ray izay any ambanivohitra. Eny tompoko. Vao nividiako izy io. Ary mila olona hikarakara azy. Amboly, amangisoa. Fa efa misy any mantsy e. Lavitra misy an'izy io satria any amin'ny 300 kilometatra miala eto. Ka vonona re izay tompoko. Tena vonona e. Fa mba tiako fantatra ny karama re raha izay no tafavoaka ny Vania e. Ka aloha e. Mbola tsy tapitra ny fanazavako. Tompoko. Tsy ilaiko miteny mihitsy nareo raha mbola manazava. Manompo mandritra ny 15 taona nareo mivady tsy mandray karama. Rehefa malalaka nareo any dia afaka mikarama isan'andro any amin'ny olona. Tsy azonareo hanina ny vokatra rehetra na inona na inona. Hanivelany nareo raha amboly. Manofa tany fa tsy ny taniko ny ivelomanareo. Ary farany tsy miaraka aminareo any io zanakareo io fa mijanona ety. Mazava ve? Avelao izy ianao izay ivelomany e. Tsy aleo ve izay toy izay higadra mandra-pahafaty. Raha anay maso tsara izy fa raha mbola misy fahadisoana taona dia mitombo 5 taona indray fanomponareo ahy. Tsy mahazo mifankahity nareo raha tsy isaky ny herintaona. Ka ahoana? Manaiky sa alefako an-tsefany zanakareo? So dia mba tsy rariny re izany tompoko. Ay, andao nareo mivoaka azafady. Ento any amin'ny violon any io Vania io brigadier. Oka re tompoko. Miandro ny fotoana hidirany amponja raha-pitso. Miangavy manaiky re izay. Ay kosa. Manaiky re izay tompoko. Tsara izany ka. Ka sao ary? Eny tompoko. Tsy mody tsony nareo fa anio hariva dia miala eto. Misy fiara tsokaka nareo mivady eto izao. Ary misy trano hijanonanareo mandra-piainganareo. Fa Vania kosa afaka mody sao dia izao. Ndao ary e. Fa ino reto mampianahana anareo e? Sa teo any amponja? Mifamina amin'izay ary e. Hidy io mipirao brigadier dia avelao reo fanao veloma eo aloha fa afaka herintaona vao hifankahita. Andao hiala eto tsika senao aloha. Dada Sineny a. Mifona re. Mifona fa tena diso ananao tsinitsinina anareo. Resy ankehitriny. Tena resy. Tsy raikitra. Aleo tonga dia misaraka nareo fa tsy mifamihana indray. Mifona re tompoko. So dia isotorana eto ka nahirana anay polisy eto. Miangavy mo re. Andao mivoaka nareo mivady azafady e. Ianao Vania tonga dia lasa mandeha. Dada Sineny a. Ary ainga ane. Ary omenareo aty ny telefony fa tsy azo hitondrana telefonina any. Indrisy mantsary Dada Sineny. Dia tsy hitako tsony tokoa nareo. Efa bolana tokoa izay a. Zaho ty tsy maintsy niala tao amin'ilay trano toeranay. Sady voaterina mety daholo izay azona mety ahafahana misakafo. Dia izao lasa miantokahana ilay tia tseny saosisa ny ataoko. Mafy ty marina ka. Tena mafy. Izay toerana rehetra mba nitadiavako azy tsy nisy nentina indray efa samy nahareny lazaratsiko daholo. Sady ho aiza amin'ity BEPC moa e. Nefa ny olona azy efa baka mbola sahirana vao mahita azy.
ny aty trano saseny mba hipetrahana. Rehefa tsy mandeha ny tsena dia ny anana midy ihany ny atao rony dia iny no atao solona sakafo. Tsapako ankehitriny fa tena mafy tokoa ny entiny dada sy neny ka sao avo tena manenina noho ny nanaovako tsinitsinina ny zareo. Tsaroko daholo ny anatra natony. Raha mba nanaraka tsara indreny amantsy izay dia mba tsy ohatr'izao nahazo anahy ary tsy ho lasa mpanompon'ny olona mitezaka tsy fantatra ny dada sy neny. Indry mba nanao ahoana re izy izay ihany? Salama tsara ve? Dia tsy misy fomba halalana an'izany tokoa. Allo? Aiza daholo nareo amin'izao? Ay, any an-tsena. Tsara izany. Tandreminareo misy miala lavitra azy, an? Ambeny tsara izy. Aza vela isy kitikitika mihitsy ny izany izy e. Arovy tsara mihitsy. Miandro tsara ny fiovantsika aloha. Ay, efa misy miambina koa ny trano sashe hipetrahany. Ay, tsara izany. Fa ahoana ihany ran'olo miprograma n'ilay sefo iny a. Ke nahavariana ny filazany nefa zao indray no nanaovany atsikako. Dia tsy haiko e. Asainy mipetraka ato amin'ity trano ngeza be ity tsika dia ato mikarakara zaridaina mahandro sakafo. Sady izay indray ajainy reto mpiasa mivezivezy be ato reto. Miadana be ntsika ato ran'olo e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Afaka manao izay tiantsika ataotsika. Afaka mandehandeha any ivelany ihany saingy tsy lavitra sady efa misy olona irakiraka metsena ihany koa. Tsy fantatra fotsiny hoe aiza ty toerana misy atsika tika. Ohatra ny toerana amoron-dranomasina zany anie ny fahalalako azy e. Somary mangingina koa moa na dia hoe toerana kanto sy mahafinaritra aza. Ery lavidavitra io zao vao mahita tanàna maromaro ko. Ka na zaza nge mbola manontany tena foana Ranjato e. Dia aiza zany zao vany amin'izao? Mbola velona ve? Sady mahavariana ange misy olona manatitra vola be foana isan-kerinandro izao e. Ka zany mihitsy io. Sady izay tsy mahazo miasa be hoy ntsika ato. Afaka matory amin'izay tiana toriana, manao akanjo tsara. Nefa dia hoe hanompo an'ilay polisy vaviny mandritry ny 5-10 taona. Ranora, tena mahagaga. Fa hono e. Dia nga dia tsy tadidinao mihitsy ny numero indrindra mba hiatrotsika azy ko. Tsy mba mahay mitadidy an'izany aho e. Izay indray ianao. Izy azy izay ngamba any efa tena mipenipenina mihitsy mitady antsika. Sarara mandeha ve na mantsena androany? Tena voatelonjato ny lafiko. Reto voatabia tokoa moa somary mantamata dia tsy tian'ny olona angambako. Io efa lasa nivarotra voatabia. Tsy nandeha angamba ny anana. Aleo tsapaiko kely aloha hijereko ny toe-pony. Modiodiko mitapy sy voatosika aloha. Oay, tena mba tsy mijery lalana koa ianao Ramse a? Saika ny anjera mihitsy a? Azafady madamo, voahitsaka ao ange ny voatabia amidiko e. Ka le rangahy iny tsy mijery lalana ako. Za ary saika ny anjera. Ay ve, misaotra an'Andriamanitra aloha tsy ny anjera ianao amin'izato akanjonao zato e. Raha azoko tsara mbola andeha hiasa ianao madamo? Ie, tena mbola andeha hiasa mihitsy aka. Raha ny anjera teo aho tonga dia miverina nodiko. Ka raha izany, ao ary aloha fafana ny kiraronao fa tratra mipotika voatabia voahitsaka ao teo e. Ka tsy mety izany. Izany nanitsaka ny... Eny, ianao tokoa no nanitsaka ny voatabiako teo saingy mitsinjo anao mbola hiasa sao dia bedy ny mpampiasanao any ianao raha vao maloto ny kiraronao ko. Moa ianao koa tsy afaka mba hoe hody solo akanjo tsony. Sady izay tsy mba manana lamba mafana ny kiraronao koa range ianao e. Raha ianao indray nefa izao ny andeha mafy ny kiraronao dia mety maloto ny tananao sy mosoaranao. Nefa ianao mbola hiditra hiasa birao. Ao ray tsy maninona fafafako ny kiraronao e. Tsy mety re madama. Jereo anefa mijerijery be antsika daholo ny olona rehetra e. Mitangorona mihitsy aza. Mba lesona ho an'ny zareo koa nge izao ataoko izao e. Ny an'i Jesosy arange madama, sady tompony tompo ny mpanjaka nefa nihidina tetỳ an-tany hamonjy ny mpanoty e. Nahafoiny eny sady mbola nanasa ny tongotry ny mpianany ihany koa.
mba ho lesinao antsika sy fianarana ho an'ny olombelona rehetra. Ka atoko angamba madama fa tsy ampafirina ataon'i Jesosy ny ataoko a. Dia ao amin'izay ary aiza moa ilay mosoara kely fanaoko am-paosy iny amafako azy farany, dia amin'izay mba maina tsara. Vania, tena mitady ho sakany foko mahita ny fihetsika ataony. Tena niofa Vania, tena niofa. Nilefitra tanteraka, tsy menatra sy manambony tena tsony. Zay ao tsara, mangirangirana tsara iringa izy zany. Afaka mandeha amin'izay ianao madama fa vita. Izaka ny anaranao azafady? Vania tompoko. Tsara toetra loatra ianao, tena hafa mihitsy. Tsy toy izao ny toetrako taloha tompoko. Manolotra ny ratsy sy ny toetra tsy mendrika nataoko a. Nazao aza ny fiainako tompoko, aleo laniana amin'ny toepana mendrika ny androko sisa. Mino ahafahamindra vo amiko Andriamanitra tamin'ny nanaovako tsintsinina ny ray aman-dreniko. Izay tsy hitako tsony ankehitriny. Mahaliana any resaka aminao. Fa aleo aloha andeha hiasa e. Mbola hiresaka aminao andray andro any. Misaotra indrindra amin'ny fanetretena nataonao. Tahin'Andriamanitra ianao madama, dia mazotoa miasa. Fa zao e, tsy misy vola. Tsy mety re tompoko. Fantatro fa simba ny entako nefa tsy mety amin'ny fomba fisainako izany ampanolana ny voatabia vao hitsakao izany. Ary fonako fa tsy afaka andray ny volanao izany a, misaotra indrindra. Fa raha sitraka ao dia omeo andreo olona kile maina mangatakiri. Zay tena mahakasika ny foko mihitsy izany toetranao izany ka. Ay, fa toa mitady hitomany ange madama izany. Tsy menatra ve? Mandehana aloha miasa e. Mbola mioniny ihany sika. Eny akia, veloma vetivety ndre. Veloma tompoko. Ahoana ihany tiatsika ty ranora. Zany tena lazaiko anao fa malahelo anjanako mafy mihitsy e. Ka afaka no aizy io nefa moa ianao e. Ako Iza mahita an'izay hany dia ankinina amin'Andriamanitra re sisy. na irindra na Vania samy tsy misy hita daholo hatramin'izao. Tena loso ty marina. Hitomora aloha re ranjato a. Tena lasa tsy mitombo nato mihitsy ny saiko ranora. Andao andositra hitadiny akitsika ka. Andao marina. Ka sao dia aniongotra ny eny ty fanapahan-kevitra andositra ty re. Aleo miandry ny rariny eto aloha. Enindray azoko. Tena ty tamy vity etany ty le polisy favy ny sambotra na marina. Te inona so no lazainy amiko eto. Mademoiselle Vania marina, mandeha ve ntsena? Manajanao sefo. Anga ity miandry sy anjara omen'Andriamanitra eto e. Zany ve? Malafo sara e, tsy efa endry sara amin'izao. Izay andro lasa izay sefo a. Na minitra na sekondra sisa omen'Andriamanitra dia aleoko laniana amin'ny tsara ny fiainana. Tsara zany ka. Fa zao efa nalefako nandeha ny ray aman-dreninao fa tsy fantatro fotsiny hoe lasa izy na aizy. Zany ve? Dia tsy fantatro ve ny nalehany? Tena tsy haiko ka. Zay fa veloma e. Eny tompoko. Ahoana ry zany marina? Nalefanao ny tata sy neny. Dia aiza? Andriamanitra, ampiosarovy izy any amin'ny toerana izay misy azy ihany na tsy ho hitako tsony aza. Nefa na zany aza, te andohako eo anatrehana hifona aminy hanambarako ny fahatsoako. Avelako eo aloha reto tandreto fa andeha hisotro dite sy mofoaka. Iny fa niala teo. Aleo hidinaingana ny fitaratra aloha te hovainaingana ny endrika ka. Heveriko angamba fa tonga ny fotoana. Lahatra be koa ny olona eto izany. Aleoloha miandrikelika. Sady mitazatazana ny voatabia amidy ihany. Hoay, iny eny misy olona mividy. Aleo aloha fonjeko. Ty ary tompoko, misaotra e. Hoay, ty le fiara-katokatara tany am-pianarana andray mandeha. Toa mitazana tsara le madama ao anaty fiara. Ie,
andraso antonona aloha sao dia mba misy zavatra ilainy. Manahoana ianao madama? Salamo, mba hividany voatabia vetivety hoe akiza. Ohatra fa tsy ianao ve ilay mpianatra tary? Ie, za indrindra iny tompoko. Tadidinao tsara. Omeo fitondrana ary za fa za mihitsy angeny mivarotra voatabia eto akaiky eto. Ay, fa toa lasa maloto kely nefa... Ka mikarama ange za madama, ianao koa. Ty ary atao izay tokony ampyanaovana lasary fotsiny. Zay fa etsy aloha kely etsy miandry. Eny tompoko. Ary aleo hoe sorona amin'izay aloha ty satroka be soromaso mainty ty ka. Ara-datsaka ho anao fahitana anio fany aho. Ty ara ny voatabianao madama. Efa nataoko mora be sady retiko nge sisa ny farany teo Ay, atao vetsy amin'ny ilany etsy a. Dia ndao aloha ny ry mba indramiko kely vidy sosisy ery aloha ery Mekara aloha atao anaty fiara Ay ve, tsy maninona ka. Mahazo seza tsara ary Andriamanitro, fa tsy... Eny akia. Indra zoiko. Sa manonofy Tsy ry sandry malala. Rindra zokonao tokoa ty. Rindra? Tena faratatsaka amiko ny fahitanandry. Fa ahoana k'izao? Ndao aloha andeha sady miresaka misy zavatra tsy azoko rindra. Tendry ve zany le... Eny akia. Za daholo ny ao ambadika renirehitra reny. Jereo reto. Ho ay aky. Ndry koa zany le polisy vavy. Dia le madama nitondra skotera. Dia ahoana le birao polisy? Aie, trano namboarina fotsiny iny mba hanafaizana andry Tsy nisy polisy zany. Ny tamin'ilay faharoa indray nifampiresaka tamin'ry zareo polisy mody hoe misy film kely atao fotsiny. Dia navelandry zareo anao an'iny sarina tamin'ry sy dada sy neny iny Ndray aky, miaky andry aky za. Arono ary rindra. Aizy dada sy neny. Risa daholo ireo olona manao akanjo complet manofahofatsika ireo. Dia oviana zany riny tonga avy any an-dafy. Mpiambina nasaiko ny ambina andry daholo reny. Nisy koa tany amin'ilay trano sachet nipetrahandry. Ay ve. Ka efa nanao ahoana izay ianao ranora? Tena reraka be mihitsy eny ianao zany. Efa mba azoazo aloha mba miorano kely aloha azafady. Ndraso aloha fa misy fiara miditra ane zany so dia mba le polisy vavy aza. Jereo malaky aloha ary. Ka eto ambaravarakely ety any dia vitako ka. Oy, iny tokoa misy fiara miditra. Iza ary io Ka zany ve tsy le polisy vavy? Lozy ty marina. Ty marina. Zany ary zany fa miakatra mitohatra sady izy Manaova aloha mampalahelo be eto akaikoko eto ianao Amin'izay mba milefitra ny fona. Io fa mivaravarana izy ranora. Manahoana oay Rindra. Rindra. Dada sy neny. Vania. Ny zanako. Hitako ihany ny zanako. Dada sy neny. Vania. Avy aty ny zanako. Vania. Hitako ihany maditra kely koa marina. Raza be ranomaso rehefa sao dia hotorana eo Rindra fa ahoana izao rindra? Zao le programa nilazaiko anareo ry dada sy neny Reza le polisy vavy. Ino anaka? Tsisy an'izany rery dada sy neny Fa ahoana? Rindra daholo ny tao ambadika reny. Jereo ange reto anaty sakosy reto Zay marina. Andriamanitro, ay ve zany nanova taresaky mihetsika ianao rindra? Vania dia ahoana ny... Endry dada. Tsapako fafamaizana tokoa reny rehetra ny soriny mba tonga na iofa. Ary tena nampiovana tokoa. Rentoko anarenana ny fiainako. Fa ny aolom-baovao ty manoloana anareo ty ry zoky sy dada sy neny fa tsy... Eny, faly tena faly reto. Azoko ny toy any resaky ndry rehetra. Fa hono ary izy Parisy. Raha neniko farany dia lasa nafindra ny ray aman-dreniny any Toliary any izy. Hono azy rindra.
dia aniza zany ty trano be hafa miendrika hotely ty ndraika. Ty ny taratasy misoratra amin'ny anaran'ny Vaniaty. Meko azy mba hivelomany sy amin'ny tany ny fianarany satria ho lasa hotela lehibe izy ty afaka ray volana. Efa vita ny tetikasa rehetra. Izany no mahatonga an'ireo mpiasa marobe efa mikarakara sady manampy anareo retoreto. Zany ve aky? Mahatoky indrindra zoko fa hianatra tsara amin'izay za. Tsara izany kely. Ie, ary tsy amelako raha tsy lasa ny andafy ohatrandry kosa. Misaotra zoky dia misaotra tamin'ny famaizana fa nitondra soa anazy zany. Indrindra fa nahalalako koa zany atao hoe sarobidin'ny ray aman-dreny izany. Famaizana mahery vaika. Nosoratany Benjamin na Finosora Herinanjary Velo Benjamin. Novelominy Antsaravaka sy Onimiajanirina ary Anjariliva miaraka amin'ny Rakoto sy Sinez. Nandrefeo sy Nana Tontosa Tovy razana mamonjy.